Eto anoloanako zao Andriamato Tai Gilbert, izy moa dia filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety zokiolona na hoe CJD, Club des journalistes doyens. Manao ny ianao Andriamato Gilbert? Tsara tsara tompoko. Ka taitra moa tsika tamin'ny zoma lasa teo iny fa dia mifanehatra tamin'ny tsy fantatro namantsika mpanao sary Ramika na Ratovernerina Michel voatsatokantsy tao Andravoahangy tao. Ahoana ny fijerinao azy aminao mazokiolona mpanao gazety anao? Ny hoe ny fanehitra angamba mety eo ihany fa ny hoe ny fanarahana avy any amin'ny toeram-piasany ka teo amin'ny toerana izay heverina fa ahafahana mamono azy no namitandry zareo ny asa ratsy n'ireo olona nahafaty ny rahalahintsika Ramika. Tena taitra dia taitra tokoa satria betsaka ihany mahalala ny laharany findaiko dia rehefa tsy nahita raha tamin'ny gazety tamin'ny latsinainy teo ary dia tena taitra tokoa tovy amin'ilay anarana ihany hoe taitra nahita an'iny sady nalahelo satria Ramika izay miasa ary mpanao gazety amin'ny resaka sarisary ao amin'ny La Gazette de la Grande Île dia fantatra amin'ny fampisehoan'ny hevitra amin'ny alalan'ireny sarisary ireny amin'ny fampahatsaivana amin'ny vahoaka fa voageja amin'ny vahoaka satria izazy izany ny sary nalefa amin'ny farany tao amin'ny La Gazette ny fanangajana ny vahoaka malagasy atao ny olona mpanao politika eto Madagasikara. Somary nanohina ny olona angamba iny ka nahatonga ny olona izay voa taoko hoe nahatsiaro tena voatondrotondro tao anatin'iny sarisary iny nahatonga anakarama teneny hoe anakarama olona mba tsy ahafahany manatosa ny asany hamono azy. Anisany mampalahelo zany. Ariwa raha ampitovizitsika amin'ny namatsika ny amana Rakotonirina Victor izay niasa tao amin'ny RNM nanao famotorana mikasika ny Safira tany Andranodamba izay ny fanandrina ny teratany malagasy sy ny groupe Meditas avy any Israel dia maty ihany koa mivonoan'ny olona namana Victor Rakotonirina tamin'ny taona 450 no izay famakafakana nentiny mikasika n'ilay Safira tany Andranodambo izay izay ny ampimamba ataon'ireo olona izay teratany malagasy ka miaro ny tombotsoany mba tsy hamoahana gazety ny asa ratsy izay ataony dia tsy maintsy manakarama dahalo ihany. Dahalo moa reny fa tsy dia hoe olon-dratsy mitovy daholo ny dahalo nampangalatrombo zany nampamono olona indrindra fa mpamono gazety. Ka eto ny CJD dia maneho ny alahelo sy mba miangavy fitondram-panjakana mba hijery akaiky no mikasika ny mpanao gazety rehetra izay manao an'io asa io ampahatsiaro ny vahoaka fa misy asa tsy dia mety loatra eto izay manabotro ny firenena. Maly moa izy nalevina maly 25 Oktobra latsinainy rehefa avy nandalo tao amin'ny Arariasina izay misy an'ilay fikambanana tantsara anisan'ny filoha tao izy. Dia zao tena zavatra tsikaritry nakamaron'ny olona indrindra moa fitsika mpanao gazety ny tsy fahatongava amin'ny ministera PIA ary koa ny tsy fahatongavany na faravahasy hoe solotenany ho lafitry mpanao gazety. Tsika tsy hoe anaratsy olona na hoe ahoana indray zany fijerinao zany hoe fahabangaminy ny ho lafitry mpanao gazety tokony ny mpanao gazety tsy sakanavaka mihitsy to. Io zany dia mba mianakendra eto miteny miresaka ao anatin'ny baiboly hoe zavitry tsara satria matahotra ny tsarainy. Io ataontsika hoe vavakisoa misy sira zany
fazia asakasaky ny ihinana azy. Ny Braony Olavitra manana ny tenenina mikasiky ny tsy fahatongavan'ny tany. Ny ministera dia ekeko ihany koa fa mety manana ny fialan-tsiny ny tsy nahatongavany tany anatiny zany fandevenana indrindraindrindra amin'ny fipetrahan-drazana teo amin'ny Tahala Rariasina zany. Fa ny zavatra lazaiko fotsiny itsika ohatrany hoe mangetaheta eo ambony rano, tsika milaza fa tompony fampahalaom-baovao dia nefa tohatra oly vaovao fa ny olo-kafa indray, ary indrindraindrindra ny fahavalo ny mpanao gazety no maheno vaovao voalohany ary mibosesika mamonjy sy mijery hoe izavy tonga eto mba atao fahavalo indray amin'ny manaraka. Ka noho izany mety anjara ny Braony Olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara ny manazava an'izay. Fa izao fotsiny alahelo ny ana no entiko eto tsy tokony atao an'izany. Ninona tsy fankazahoana amina gazety anankiray na inon'ino tsy fankazahoana eo amin'ny haino aman-jery anankiray ny maty tsy adivana, tokony atao ny momba azy indrindra amin'ny fandevenana sy ny fanatrehana ny nofo mangatsikana. Zay fotsiny ny azoko lazaina ao anatin'ilay izy. Sotra tompoko tsy asiana resabe dia samy mitsakitsako ny zavatra nylazaina Andriamatoa Taitjibera androany talata faha-enina amby 20 oktobra eto amin'ny foibeny CJD eto Ambatonakanga.